Zao tsy zavatra lazaiko amintsika. Misy vaovao mahafaly no ampitaiko amintsika androany. Amen hoe. Misy vaovao mahafaly no ampitaiko amintsika tonga ito androany. Iza vonandreny zany? Avoa fanontanianao. Saotra. Ny vaovao mahafaly dia zao: maty Satana. Raha valatsika miteka ho an'ny Tompo. Maty Satana. Amena mafy be. Dia ho izy ianao hoe dia hoana ary zany mbola ampijaliana, dia hoana ary zany mbola ampijaliany, ka raha tena maty marina izy. Maty ny Satana. Ino tsara nge zao ten'Andriamanitra zao amin'ny Isaia toko 4:12. Isaia 14. Manomboka amin'ny 7. Miadana ka mandry fehizay ny tany rehetra. Velominy ao ny hoby. Eny, ny azo Kipreso sy Sedera any Libanona ifaly anao hoe hatrizay ny ambohoanao izay dia tsy nisy mpikapa itsony niakitra taty aminay. Amen. Amen hoe. Dika ny teny hoe ny amboho maty. Iza fa mahalalana zany? Ny mpanjaka atao hoe ny amboho maty. Ito zany ny Baiboly dia milaza tsara fa tsy nisy mpikapa itsony izahay. Ny azo Kipreso ny teny an'izany. Hazo ve mahay miteny sa tsy mahay? Ny tiany lazaina amin'ny hoe azo Kipreso dia ianao zany. Ianao le zanak'Andriamanitra zany. Ianao le hazo Kipreso. Amen. Aminao efa niamboho Satana. Maty Satana. Mety velona izy amin'olo hafa any, fa ny aminao izy maty. Raha faliny amin'izany ianao miteka ho an'ny Tompo. Isaia 4:12. Inde latsaka avy tany an-danitra ianao ry Lucifera, zanaky ny maraina. Voakapa ianjery amin'ny tany ianao, ry ilay nandripaka firenena. Ny anjery avy any an-danitra Satana nitotony aty ambonin'ny tany. Ary izy ny ten'Andriamanitra amin'ny Apokalypsy 2:12. Manao hoe lozan'ny tany fa ny anjery any aminareo Satana manana fahatezerana izy be. Mifalia ny lanitra. Amen. Soa ihany fa itsika tonga ito dia tsy poniny tany fa poniny lanitra. Raha zany no sinatehaka mafy be. Isika dia poniny lanitra.
Ambassadeur antsika ty ambonin'ny tany. Zany lazany baiboly, ambassadeur isika, iraka. Ambassadeur isika. Ny ambassadeur raha mipetraka amin'ny firenena anankiray, ambassadeur avy any firenena ambony, firenena manambola. Raha tonga amin'ny firenena anankiray izy ny ambassadeur, ka misy krizy amin'ny firenena iny ny azy mandeha foana ny karamany. Amen. Mandeha foana ny volany. Amen. Vaovao mafaly lazeko aminao maty Satana aminao. Raha aminao ny Satana dia maty. Tsy zavatra vita intsony. Satria ianao dia tsy poniny tany fa poniny lanitra. Raha faly miteka ho an'ny Tompo. Vaovao mafaly lehibe zany maty Satana. Amen na hoe. Jerevy tsara inge mbola mahita tenin'Andriamanitra koa tsika ao amin'ny Lioka 10. Andraso inge vakiko Lioka 10. Andininy fa fito ambin'ny folo fa valo ambin'ny folo sy faraka amby roapolo. Ary niverina tam-pifaliana ny fito lahy ka nanao hoe Tompo, na dia ny devoly aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Dia hoy Jesosy hoe nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra aho tahaka ny varatra. Amen. Indro nomeko fahefana ianareo anitsika menarana sy mainka sy andesy ny hery rehetra amin'ny ananan'ny fahavalo ka tsy ampaninanareo zany. Amen. Hitanao zany? Ny hery rehetra ananan'ny fahavalo aresinao. Faly zany ireo mpianatra 70 ireo raha tonga faly izy ireo rehefa niverina ny mpianatra ireo tantara hoe ny devoly ary manaiky anay. Androany koa ary hoy Jesosy taminy hitako Satana latsaka avy eny an-danitra. Zao zavatra lazeko aminao, isaka Satana latsaka avy eny an-danitra. Satana dia latsaka avy eny an-danitra rehefa miala amin'ny lanitra anankiray. Ianao le lanitra anao. Amen na hoe. Hitan'i Jesosy androany Satana latsaka miala taminao. Le Satana mitondra retina latsaka izy androany. Ny Satana mitondra trosa mianjera izy androany tahaka ny varatra. Ny Satana mitondra korotana tokantrano latsaka izy androany. Ny Satana ny fijangajangana dia latsaka tahaka ny varatra izy androany. Raha ianao fihizin'ny Satana amin'ny fijangajangana, vaovao mafaly-lazeko aminao fa maty Satana. Olom-baovao no mivoaka avy amin'ity palais ty androany. Olona salama ianao mitondra mivoaka avy amin'ity palais ty androany. Tianareo ve zany ten'Andriamanitra zany? Tsy maintsy latsaka Satana mianjera. Amen. Fanontaniana mipetraka, ahoana fomba atongavan'izany? Ahoana fomba atongavana atanterana zany hoe Satana
maty tamin'ny fiainanao zany. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza mazava tsara fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Amen na hoe ny olona raha mijery zavatra amin'ny sainy na manapa-kevitra no ny hevitra ao anatin'ny sainy dia tsisy finoana zany olona zany. Raha ohatra ka hoe saina fotsiny no ampiasaina, zay le fahitana zay. Fa raha ny olona mandeha araka ny tenin'Andriamanitra dia fanahy izy zay. Amen na hoe dia fanahy izy zay. Amen. Mandeha amin'ny finoana izy amin'izay fotoana zay. Raha falasivoteka zany. Raha mijery zavatra anankiray ianao, hafa ny fijerin'ny olona mandeha amin'ny saina, hafa fotsiny. Hafa ny fijerin'ny olona mandeha amin'ny araka ny fanahin'Andriamanitra. Tsy mitovy io. Ao amin'ny Mpanjaka faharoa toko fahaenina. Ao amin'ny Mpanjaka faharoa toko fahaenina. Mpanjaka faharoa toko fahaenina, 5:10. Vakiko aminaran'i Jesosy. Dia ny foamaraina koa ny mpanompon'ny lehilahin'Andriamanitra. Mpanompon'ny Elisa io, Geazy anaran'izy io. Ka nivoaka indreo nisy miaramila sy soavaly kalesy nanodidina ny tanàna. Dia hoe ny mpanompony taminy, indrisy tompoko, ahoana no ataontsika? Ary namaly Elisa hoe, aza matahotra fa ny miomba antsika dia be kokoa noho ny momba ny fahavalontsika. Amen na hoe. Ary nivavaka Elisa ka hoy izy, Jehova mifona aminao aho, ampahirato ny masony mba hahitany. Nampahiratra ny mason'ilay zatovo Jehova, dia nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina ny Elisa. Amen. Raha fanatsika miteka ho an'ny tompo. Misy miaramila nanodidina any Elisa sy Geazy. Tombona miaramila Siriana andeha hanafika azy. Geazy nivoaka nahita miaramila manodidina azy. Dia niazakazaka Geazy ka niteny tamin'ny Elisa hoe, indrisy tompo, misy miaramila feno manodidina antsika eto. Misy miaramila feno manodidina eto. Inona ataontsika? Maty sika. Dia zao ny zava-misy, niazakazaka izy nakany amin'ny mpaminany. Zao koa zavatra lazako aminao, rehefa misy miaramila, rehefa misy miaramila ny devoly manodidina anao, trosa io, mosary io, korontana tokantrano io, ndanako miazakazako ianao mamonjy mpaminany. Raha vala miteka ho an'ny tompo. Miazakazako ianao mamonjy mpaminany. Amen. Dia niazakazaka Geazy nakany amin'ny Elisa. Dia ina zava-misy? Nijereny Elisa takan'izao izy. Tobona miaramila
manodidina andreo a Elisa nijery any Gehazy tahaka an'izao. Ianao zao mihevitra hoe fa hoe nivavaka ve Elisa ka niteny hoe Jehovah tompo vonjeo ny tsy vonjeo e zany sa tsy zany nataony Elisa tsy zany. Elisa rehefa tonga avy any izy Elisa tsy nivoaka akory nijery andreo satria fantatra ny Elisa fa ny anjery ny Jehovah dia mitoby manodidina azy. Amen. Toa hita Elisa be dia be zany roany ianao zany. Amen hoe efa hainy Elisa araka ny tenin'Andriamanitra fa ny anjely Jehovah dia mitoby manodidina izay rehetra matahotra azy ka miaro azy. Nijery inona nataony Elisa ry Gehazy avy ety ianao. Inona ny hitanao tany soavaly amin'izao ovako ny fomba fijerinao tsy mahita araka ny saina tsony ianao tsy mijery araka ny saina tsony ianao manomboka izao fa mijery araka ny tenin'Andriamanitra. Amen na hoe dia nivavaka ho azy dia tianareo fantatra ve ino nivavaka nataony avaovay raha tianareo fantatra avaovay ny taninareo raha tianareo fantatra nivavaka nataony Elisa. Amen. Nataony Gehazy dia nifona tamin'ny Jehovah Andriamanitra izy. Nifona tamin'ny Jehovah Andriamanitra Elisa. Toko fahaenina andiny fafito ambin'ny folo. Namaly Elisa hoe aza matahotra ny momba antsika dia be kokoa noho ny momba azy. Amen na hoe dia nivavaka Elisa ka hoy izy Jehovah mifona aminao aho ampahirato ny masony mba hitany. Ary nampahiratra ny mason'ilay zatovo Jehovah dia nahita izy ka indro nitendrombohitra feno soavaly sy kalisy afo manodidina ny Elisa. Amen. Hitanareo zany izy tsy nivavaka hoe arovo zahay fa zao lazainy Elisa tamin'ny Jehovah Andriamanitra ampahirato ny masony ahitany. Satria ny tenin'Andriamanitra avy milaza hoe ny anjery Jehovah dia mitoby manodidina ny izay matahotra azy. Ampahirato ny masony ahitany. Satria ny anjely efa teo fa tsy hitany Gehazy. Gehazy mahita fahavalo fa Elisa mahita famonjena. Raha valitsika miteka ho an'ny Tompo. Tsy fantako ino hitanao androany. Raha niditra teto ianao nahita aretina hoe za marary. Raha niditra teto ianao hitanao hoe ianao marary fa androany miova zay fijery zay. Ny hitanao androany dia ianao sitrana. Tsisy miala maina eto androany. Takan'izany ihany koa Mosesy rehefa nivoaka avy tany Egypta ny zanak'Israely. Inona ny zavatra hitany zanak'Israely?
tao aloha sakana dia ranomasina mena. Ary rehefa natompy ny maso nijery tany ariana, ina ny hitany? Egyptiana manenjika azy, mitondra soavaly sy kalisy. Fa jereva nge a, zay ny hitany zanak'Israely, ary mitondra jofo ny miaramila avy ery, avy aoriana. Nitodika ariana izy a, miaramila mitondra jofo, be dia be zany mitondra jofo. Ao aloha ranomasina, zay ny hitany zanak'Israely. Fa inona kosa no hitany Mosesy? Andrasange vakiko aminaran'i Jesosy, tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Exodosy 14, 14. Exodosy 14. Zao voasoratra ao. Andiny 17. Hoy Mosesy tamin'ny olona, asa matahotra ianareo, mijanona ka jerevo ny famonjen'i Jehova asehony anareo. Fa ny Egyptiana zay hitanareo anio a, tsy ho hitanareo tsony mandrakizay. Mijanona ianareo, aza matahotra, jereo ny famonjen'i Jehova. Fa ny Egyptiana hitanareo anio, tsy hitanareo tsony mandrakizay. Jereo ny famonjen'i Jehova. Marary ve ianao tonga eto androany? Manana problème? Misy fianakavianao lavitra marary? Misy ady amin'ny tribunal? Ka tonga eto ianao, mila vavaka, avy ety amiko. Sokafiny masonao ka jerivo. Manomboka androany a. Jerivo ny famonjen'i Jehova. Amen na hoe. Asio tehaka zany. Ny famonjen'i Jehova no jerena. Amen. Io no hitanao manomboka androany. Amen. Io Egyptiana zay hitanao androany io, tsy hitanao tsony mandrakizay. Io vadinao maditra io, ho an'izay manana vady maditra, tsy hitanao tsony zany ditra zany mandrakizay. Io olona mipaka vadinao io, tsy hitanao tsony mandrakizay. Ny trosa zay hitanao androany io a, tsy hitanao tsony mandrakizay. Raha masina tehaka zany a. Tsy fantako, mitondra beky ianao, mitondra fauteuil roulant, misy aretina any. Rein amin'ny stade final. Aretina rein. Nandalo tany am-piangonana nisy olo zay, narary rein, lehilahy.
rano litra efatra navoaka tao agnatin'ny kibony. Rein moa izany tadiny tondrony rein. Rein ngamany na le foie koa izy. Marobe ny aretina nitambatra tao. Dia efa nididina teto natao drain. Izy ka mamoaka rano avy eo 4 litres. Rehefa niantso anay izy, telefony ndray mandeha fotsiny. Dia gaga izy dokotera hoe miracle zany. Rehefa tonga tao am-piangonana le olona tsy ampy herinandro dia nizairina ny tany tatana namoahana le rano. Efa sitany izy manomboka androany. Efa sitany izy hatramin'izao. Amen. Satria nijery ny mpaminan'Andriamanitra izy. Niova fijery. Raha toizantsika ihany le tantara. Mosesy nandefa olona mpisavitany 12 andeha hijery tany Kanana. Satria andeha hiditra ao izy. Ny folahy tamin'ny le mpisavitany dia nahita. Zao lazaindreo ny tany tondra-dronoana matately. Tondra-dronoana matately fa tsika tsy mety mandeha any. Fa misy olo ngeza be any. Ngeza be ny olona any. Ngeza be. Zay ary amin'ny Exodus 33 zany Exodus azafady Numery 13. Zao lazainy. Izahay dia tahaka ny tsingetana eo anilany. Fa goava be zany. Tsingetana. Tonga ndray ny roa lahy. Joshua sy Kaleba. Ina ndray ny hitandreo? Mangina ianareo. Tsy zany ny tany agny fa tany mamokatra ngeza be. Ny abeny vomanga agny mitovy amin'ny ampalibe reny, finesy. Mitovy amin'ireny. Raha ohatra ka asiana elitra ny kely le teny. Vomanga ngeza be. Ary dia ao fa le olo ngeza be teneninareo zany amin'ny Exodus amin'ny Numery 12. Mofo tsy ampohantsika zany. Raha valantsika miteka ho an'ny tompo. Olona nijery tany dia nizara anankiroa. Ny folo nahita initany favalo. Hoe tsy mety miditra any. Maty any atsika. Fitahina io tany tondra-dronoana matately zany nge toerana ahitana fitahina e. Fa Kaleba sy Joshua kosa niteny hoe tsy zany le izy. Olongeza be zany nge fa tsy ao aminy nge ny fiarovany. Satria manino? Mofo tsy ampy antsika zany. Inona tonga ny Kaleba sy Joshua niteny an'izany? Satria izy nijery, tsy nijery amin'ny saina fa nijery araka ny teny. Hitany tsara tenin'Andriamanitra. Tamin'ny Abrahama nanao hoe ahoana izy tamin'ny Abrahama? Ny tany zay tratrany masonao dia le tany Kanana zany dia omeko ho an'ny taranakao. Raha valantsika miteka ho an'ny tompo.
izy tsy ndraratsony zay efa valo hita eo efa potiky, le efa valo hita eo dia efa potiky, efa very ny fiarovany satria izy nijery ny tenin'Andriamanitra. Amen. Vaovao mafalina zay ko aminao androany dia hoy Jehovah Andriamanitra, nanangatanana mianina fa araka zay ny teny lazainareo teo anoloako no tanterako aminareo. Amen. Raha falatsika miteka ho anto. Araka ny teny zay lazainareo teo anoloako no tanterako aminareo. Le folo ny teny hoe tsy mahazo makany atsika fa misy fahavalo any, ianareo dia tsy makany tokoa fa maty eto amin'ny tany hay eto. Tsy aty zany hoe avereny mafy, tsy aty zany hoe zay tsy maty amin'ny tany hay zany, zay tsy maty amin'ny fijaliana zany, zay tsy maty amin'ny aretina zany, fa zay dia miditra amin'ny tany tondran-dronoana matately. Raha valy atsika miteka ho anto. Falevenareo ny amin'izany asio teka mafy be ary. Le folo tsy tafiditra amin'ny tany Kanana satria izy ny teny hoe zay tsy mety hidirana any. Fa Joshua sy Kaleba kosa tafiditra any. Joshua sy Kaleba kosa tafiditra any. Joshua no nitondra ny olona nakany amin'ny tany Kanana, ary Kaleba nahazo anjara-tany. Amen. Hoy Jesosy tamin'ilay jiolany fona teo ankavanany, anio ananao amiko any amin'ny paradisa. Ny atao hoe paradisa dia ilay anjara voatindry ho anao. Io no hidiranao androany. Amena hoe ino ny anjara voatendrinao, ino ny zavatra efa nomanina Andriamanitra ho anao, dia io no tanteraka aminao androany. Zavatra lazaiko aminao dia ty amararako ny toriteny, ny aretina dia tsy avy amin'Andriamanitra, ny korontana tokantrano dia tsy avy amin'Andriamanitra. Ny Baiboly nilaza mazava tsara ao amin'ny Matio 5:20, fa ny fitomanina sy ny fikotroa nify dia voavoatra ho an'ny Satana. Fa Satana fetsy izy. Tsy Satana nanamboatra ny fijaliana, tsy Satana ny nanao ny alahelo, fa Andriamanitra nanao ny alahelo sy ny fanaintena ho an'ny Satana. Fa manino? Satana indray mamitsika ny olona taominy makany. Androany angadio ny tevana manilanelana anao amin'ny Satana. Zao lazainy Abrahama tamin'ny Lazarosy ilay mpanan-karena tsisy finoana. Ankoatran'izany rehetra zany misy tevana manilanelana, ny aty tsy afaka makany ary ny any tsy afaka makaty. Manomboka androany angadio ny tevana manilanelana anao sy ny asan'ny Satana rehetra. Amen. Sokafy ny masonao ka mijereva araka ny tenin'Andriamanitra fa tsy araka ny fisainanao. Za zao raha nandeha amin'ny fisainana fotsiny za tsy ny antsolo marary ho tonga teto. Dia niteneniko hoe ny aretina mafimafy no eto any fa tsy hoe mikoakoaka.
zavy mavita an'izany e zany raha ny Jesosy hoe sy tanony marary dioviny boka tsy angano ny maty fa izy no manatanteraka an'izy io miala mena aho raha ohatra ka hoe ny amin'ny heriko ihany ny anaovana an'izany fa izy no manatanteraka an'izany palivetsika e raha faly anao miteka ho an'ny tompo rehefa izy vakitsika teo rehefa nilaza reo mpianatra reo amin'ny dioka toko fafolo hoe na ny fanahy ratsy aza manaiky anay voaroaka ny devolo rehetrarehetra dia hoy izy Jesosy hoe hitako ny Satana latsaka avy any an-danitra ary amin'ny toko faefatra andiny faraka amby roapolo Jesosy nilaza zao nilaza teny Andriamanitra hoe ravoravo tao am-panahy Jesosy amen androany koa ho ravoravo Jesosy hito androany satria misy fasahiana eto za say androaka ny aretina za le olona tsy dia makaiza loatra aby amin'ny famasinana fa za efa nidioviny tamin'ny rano ary za efa nitendreny ho mpaminany lehibe ny baiboly milaza fa misy karazany telo ny mpaminany misy le zanaka mpaminany le mpianatra zany misy ny mpaminany ary misy ny mpaminany lehibe ny mpaminany lehibe ohatra Elia dia mpaminany lehibe Jeremia dia mpaminany lehibe Samuel dia mpaminany lehibe Mosesy dia mpaminany lehibe zany ndray mandeha tao amin'ny télé le olona toy nanontany anao hoe izy nanositra anao ny mpaminany lehibe dia tsisy olona manositra fa Jehovah-Andriamanitra amena hoe Elia zany ny anaran'ny Elia dia Elia Tisbita na ny anaran'ny dadany tsy fantatra na ny anaran'ny reniny tsy fantatra Tisbita io ve anarany sa toerana fiaviany sahala amin'ny hoe Marie Magdalene andraikitra zany sahala amin'ny hoe Jona mpanao batisa tsy fantatra dikany Tisbita zany fa Jehovah no nanindry azy ho mpaminany fa Elisa kosa Jehovah nanindry azy ho mpaminany lehibe niakatra velany an-danitra fa Elisa kosa dia mpaminany satria ary mpaminany lehibe izy taty aoriana Elia nanositra ny Elia nanositra ny Elisa ho mpaminany azonareo zany Mosesy dadany tsy mpaminany tsisy mpaminany hafa tany Egypta afa-tsy izy nanositra azy io tsisy Andriamanitra nanositra azy hoe ndana ho izy eto miakatra ty firenena ty fa izy manana mpaminany dia Arona dia mpaminany ny Mosesy mazava za tsy mazava ao anatin'ny filazantsara ao manazava tsara rehefa nampahiratra ny jamba Jesosy dia ho izy ireo hoe mpaminany izy satria ny jamba nositaniny rehefa nanangana kosa izy tamin'ny maty le tovolahy anankiray efa tao anaty trano vorona dia ho izy ireo hoe mpaminany lehibe no tonga amintsika hito androany raha fa antsika miteka ao nyto zany hoe zany ny mpaminany lehibe dia manangana ny maty fa ny mpaminany tsotra manasitrana ny marary ary ny zanaka mpaminany koa dia afaka manasitrana ny marary koa valivetsika eto isokatra ny lanitra androany efa nisokatra izy io
raha manam-potoana antsika avy eo adikatsika ny zavatra ny tenenina teo amin'ny fiteniny anjely fa azo antsika dia akankeriny anao ankeriny amboletra fotsiny araka an'izay ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Mateo 5:12 hoe hatramin'ny andron'ny Jona mpanao batisa dia rombana ny fanjakany lanitra ary ny mpanoromboka makankeriny dia hoy izy any amin'ny Timoty 2:9-12 ahoana hoy izy miadia ny ady tsara ny finoana ady tsara ny finoana dia zao mila fahasahiana fotsiny ianao miantso olo-marary fa raha ikasy anao zavatra ianao dia izy no hatateraka an'izany raha faly antsika miteka